Ray aman-dren'ny mpianatra ny Chine manao antsoavy ny ampodinany zanany. Gérard Rakotonirina azaketsaina ny loharanom-baovao. Kandida ben'ny tanàna Moramanga nametraka tao Alliance teny anivon'ny PNUD sy ny vondrona Europeanina. Alarobia 10 febroary 2024 miraba tompo kilasy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'izao alina izao ary dia asaina iampitiavana sy ampanajana ihany koa anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Pejin'ny fifidianana izay nitotsaina tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo no antsika manomboka izany vaovao izany. Mitohy hatrany ny tolona ho an'ny kandida lany ben'ny tanàna tao Moramanga izay tsy mankasitraka ny fanafoanana ny fifidianana tany an-toerana. Nanatitra taratasy fitarainana teny anivon'ny vondrona Europeanina sy ny PNUD izy ireo androany. Nanaraka akaiky izay vaovao izay Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Noporofony azy Andrianavony ilay kandida ben'ny tanàna ary lany tao Moramanga indray androany fa vonina izoro hatramin'ny farany izy hiaro ny safidim-bahoaka. Raha tsy haivina tokoa izy no lany tamin'ny fifidianana kominaly tao Moramanga. Efa namoaka ny valiny Vonjimaika ihany koa ny seni tamin'ny valany iny. Namoaka didim-pitsarana kosa ny tafy tao Toamasina fa averina manontolo ny fifidianana ao an-toerana. Ny antony tsy fantatra. Ny any fanazavana voaray dia ny hoe tsy tomombana ny fanomanana. Tsy nisy fitoriana voaray, tsy nisy fitarainana, tsy nisy ihany koa ny mpitory fa dia averina tsotra izao. Tao aorian'io didim-pitsarana io efa nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny Conseil d'État azy Andrianavony. Ho tohin'izay hezika izay dia nisy indray androany fametrahana taratasy fitarainana teny anivon'ny vondrona Europeanina sy ny PNUD. Le Alliance dia fanazavana ny fandehan'ny fifidianana nandritra n'iny fotoam-pifidianana iny sy ny didim-pitsarana izay navoakan'ny tribunal administratif ary ny fanomezana fanazavana ny tsy tokony hivoandry ny didim-pitsarana eny raha ny zava-misy tany amin'ny sur terrain jerevana. Efa nambarany ny faran'ny herinandro teo tany Moramanga fa tsy emotra izy amin'ny fitakiana. Ijoro anilan'ny vahoaka ny Moramanga hatramin'ny farany. Ny vahoaka raha teo manohana azy ihany koa. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ihany koa androany ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra ary nanambara ity tompon'andraikitra ity fa tsy mihemotra amin'ny tanjony sy ny fanambony dia ny ampandroso ity taranja ity. Andry Rakotomalala naka ny sary. Tsy maintsy tafita ny tanjony eo amin'ny baolina kitra malagasy. Voady efa natao io ary tsy hoso lafaka andalana sika eo amin'ity taranjam-panatanjahantena iray ity. Fanambaran'ny filohan'ny Fédération ny baolina kitra malagasy Raoul Romain Arzaka Rabekoto izany. Manana ny politika izay apetrany amin'ny fampiroboroboana ity taranja ity ny filohan'ny FMF ary profon'izany ny fankakevitra nandritra ny fihaonam-bena tao teo amin'ny vondron-kery samihafa izay natao teny amin'ny ivotoerana iray teny Ivato ny herinandro lasa teo. Araka ny fampanantenana atao anatin'ny plan quinquennal izay ao anatin'ny dossier nahalany atao président de fédération dia nisy ny hoe anaovantsika ny fihaonam-pirenena. Vita ny fihaonam-pirenena dia androso amin'ny fanatanterahana azy sika fehinkevitra izay hita tao ary ny any ambarako dia ny baolina kitra malagasy dia hoentsika ho any amin'ny famirapiratana manao. Tsy mahakivy ny filohan'ny FMF ny resabe izay atao amin'ny tenany amin'izao fotoana izao. Vao maika azy izany aprisika azy izotra any amin'ny tsara hatrany. Matetika ny olona manam-piniavana hanao zavatra tsara no hipotrany ny indro kely hatrany. Mametraka fanamby ampiatra ny akingany amin'ny fomba fitantanana tsara rafitra Raoul Rabekoto amin'izao andraikitra sahan'izao ary manome tokony malagasy izy fa hanome ny fahaizany manontolo ampisongadina ny ity Madagasikara ity eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Tsy ampiditra resaka politika politisianina ny fitantanana izao raharaha izao ary ho atao madio tahaka ny fitantanany teo anivon'ny KNAPS no hitondrany ity fédération ity ho hiatrany Raoul Rabekoto. Miaingy sika izao ary efa nanitsaka ny kanina sika ary reny ny raha nahita sy nanakako eran-tany reny ny barean'ny Madagasikara.
Ny hirariana dia hipakatra any amin'izany mondial izany ny baolina kitra malagasy. Tinambara dia tsotra ihany ny politika antsika dia politika ny baolina kitra, politika eo fampandrosoana ny baolina kitra ary ny tanjona dia Madagasikara mandeha amin'izany mondial izany izay heverin'ny sasany fanofinofo izany kanefa samy olombelona mino fa vitan'ny olona ve dia tsy ho vitantsika ary ny talenta misy ny Malagasy anjara mitarika na mijery ny fikolokoloana n'izany talenta izany. Fa tamin'io atoandro kosa dia nanao fanambarana ny fikambanan'ireo ray aman-dreniny mpianatra mipetraka any Chine dia manao antsoavy izy ireo ny tokony hijereny ny fanjakana akaiky ny ampodinany zanak'izy ireo izay mianatra any an-toerana fa dia miaina ao anatin'ny tebotebo fatratra izy ireo. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ray aman-drenina mpianatra monina sy mianatra any Chine izy reto. Feno aia tanteraka amin'ny fiainan'ny zanak'izy ireo any an-toerana manoloana ny fianak'ilay arety mifindra coronavirus. Misy amin'ny zanak'izy ireo no efa tapa-bolana izay ny tsy nahazo nivoaka ny trano sy ny fatry université. Ny vola eo am-pelatanan'ireo mpianatra nefa kely dia kely. Feno araka izany ireto ray aman-dreny aty an-toerana tsy afa manoatra. Tena olana dia izao. Ho an'ny kany zanako manokana zao 4 alina sy 4 atoandro izy zay satria nanomboka ny alarobia 22 janoary dia efa nanomboka tsy nivoaka ny trano intsony izy. Ao anatin'izay dia tsy nivoaka. Ny olana nefa any Chine zao dia tsy ahitanao na fivarotana misokatra reny, tsy ahitanao olona mandeha eny na ny fivoanao ny trano mampatahotra. Ary zay manoloana an'izay trangan-javatra zay dia mijaly be ny ankizy na eo amin'ny ara-moral zany na eo amin'ny ara-batana hoe ahoana ny mety ho fetrenany aretina dia zavatra kely fotsiny mety hamparary ny ankizy. Mba mingafa satria lavitra loatra ny tany dia mbola tsy misy vony zanaka malagasy dia mba mingava etanandro tompoko mangavana reo mpitondra fanjakana mba hampody azy. Any zao le zafy keliko voray taona sy 2 volana izy mivady mianatra daholo samy malagasy ireo dia le zaza sepitra tsy mety tomany foana fa tsy mahafaka mivoaka satria hidina ao amin'ny université zareo. Dia ny sakafo tapa-bolana dia tsy ampy mihitsy dia nefa ny aretina miomby foana fa sotran'Andriamanitra aloha tsika malagasy mbola tsisy vova. Tena olana zany fitatarana zanako avy any dia miakatra x5 x6 daholo ny vidin-javatra any zany dia nefa ny borosandro zareo zany kely dia kely dia tsy hay ozy mama na afaka 10 andro fotsiny izay zao aty dia tsy nakanina tsony dia mba teneno izy zany rehefa tonga any Madagasikara any mba hoe teneno izy andriamatoa filoha hoe mba avelo zay ody andefaso avion spécial zay na farafaratsiny izy rehefa tonga au Beijing amin'ny ambassade zay dia mba ao ny ampiana amin'ny ara-tsakafo fa raha vao tsy ampy sakafo zay ty izy virus izy raha vao tsy ampy sakafo dia tonga dia mandaitra. Nanao fanambarana araka izany io atoandro io reto fikambanana ny ray aman-dreny mpianatra ny Chine reto ny ampodinany zanak'izy ireo faraka izay aingana. Ary zay ny ilanay anaovanay antsoavo amin'ny fanohanana an'izy ireo zanakitsika ireo nianatra ireo any Chine tsy sanatry ny vavako ka hoe any ireo dia any fa nianatra ireo hitodidoha eto Madagasikara izay hitady ny fampandrosoana Madagasikara. Zanakitsika ireo dia miangavy ireo zay tompoko alao mba hiverina eto Madagasikara izy zay ny niataka anay rehefa milamina ny tany rehefa milamina ny zavadrehetra azo atao mandefa azy any. Efa maro tokoa izay ny firenena efa nandray ny fiapetra ny ampodinan'ny mpilara-ravinahitra izy ireo any Chine toa ny France, États-Unis sy Japon. Hatreto kosa tsy mbola nisy mihitsy fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana mikasika ireo gasy monina ny an-toerana. Ny any mba fantatra hatreto dia ny fampitambavao avy amin'ny ambasador malagasy monina ny an-toerana milaza fa tsy misy malagasy tratra n'ilay aretina lohatreto. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia naharay fitarainana maro ny filohan'ny io lafitry ny mpanao gazety fa mihasarotra ny fahazoana loharanom-baovao ofisialy. Lasa sakana ho an'ny fanomezam-baovao izany ankehitriny. Fanazavana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Manana sarotra ny fahazoana vaovao ofisialy eto amintsika indrindra amin'ny vanim-potoana izay hiparitahan'ny valanaretina coronavirus izay malaza eran-tany tahaka izao. Zo fototra ho an'ny olom-pirenena nefa ny mahazo vaovao ara-potoana sy marina momba izany.
sahirana nefa ny mpanao gazety eto Madagasikara ny amin'ny fampitahana ny vaovao marina sy ny tsao. Tratrany tandindondoza ny firenena amin'ny resaka coronavirus izay hoe mianaka eran'izao tontolo izao ary tokony hakafepetra ny firenena malagasy amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ireo vahiny indrindra ireo nandalo tany Chine. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ministeran'ny fahasalamana aloha ary tompon'andraikitra faharoa miaraka amin'io ny ministeran'ny serasera. Dia isika zany mpanao gazety izay tokony hanome vaovao ampitony ny olona ahafantarany tokony atao sy ny fiapetra tokony ho raisina dia tokony nisitraka ny loharanom-baovao maro-potitra rehetra indrindrindrindra avy ao ministeran'ny fahasalamana. Betsaka mpanao gazety mitaraina ty amiko fa tsy mahazo ny vaovao any amin'ny ministeran'ny fahasalamana fa nga manina no takotakonana izy io inona ny afenimpeninao efa fa traikefa efa nitranga tamin'ny fianaky ny aretina pesta teto Madagasikara tamin'ny taondasa sy tamin'ny taona 2024 iny ny tsy fahazahoan'ny mpanao gazety vaovao ara-potoana omen'ny olona mba hisin'ny fitoniana fa magaga rehefa tonga any amin'ny ministeran'ny fahasalamana indrindra mpanao gazety dia tsy mahazo fahafapo amin'ny vaovavoaka fa ina ny afeniny andrasana ianaka ve ny aretina vao amoaka inona fa samy manao ny andraikiny ny ministera tompona andraikitra na ny seranam-piaramanidina na ireo voakasiky ny fifaneraserana ao amin'ny resam-pirenena amin'ny fahamezana-baovao maro-potoana tsy maro-potitra ny olona mba tsy ilazana indray hoe ny mpanao gazety ny mpamendro fendro sy mpanilitsao eto amin'ity firenena ity. Sokafo ny loharanom-baovao ahafahan'ny vahoaka malagasy mahazo ny vaovao feno marina sy vaovao marina fa hanahirana io raha ohatra ka tsy izay ny mitranga. Matetika mantsy rehefa tsy misy ny vaovao loharanom-baovao dia manjaka ny tsao. Tsy ny mpanao gazety ny mpandefa tsao fa ny tsao ny lasa lohan'ny asa fanaovana gazety dia manahirana amin'ny fehiny toedrara dia samy manao ny asany dia tsy miahaka ny omby. Tranga matetika miseho antsika eto Madagasikara ty tsy fahazoana vaovao ity inona ny mety ho sakana? Tsy fantatra satria ny tompona raiky mpanjakana ave mbola midororo fa ainy io ary zon'olombelona zon'ny olombelona zon'ny olom-pirenena malagasy ny mahazo ny vaovao marina ary ny tompony vaovao marina raha ny tokony ho izy dia ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny tany amin'ny filohan'ny repoblika indrindrindrindra ny ministeran'ny fahasalamana ny vaovao ny mpanao gazety maka vaovao any aminareo ahafahany mitondra ny vaovao marina fa tsy fanambarana diso daty ny avoakanareo ety sero. Tsy azo sakanana intsony ny fiparitahan'ny vaovao vokatry ny fandrosoan'ny teknôlôjia ny fifandraisana. Iverina fa adidin'ny fitondram-panjakana ny manome vaovao maro-potitra sy ofisialy mba tsy hampirorosaina ny olom-pirenena. Efa miresaka momba ny coronavirus antsika amin'ity pejy fahasalamana ity dia namoaka fanambarana ny avy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka isoroana mety ho fiparitahan'ity aretina coronavirus ity eto amintsika mitatitra ny andindinin'izay Ravorazafy Mahenina eo amin'ny sariny tahiriny aina. Ny alatsinainy teny no latsaka avy tany amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ho raisina ny fepetra ny anivon'ny serana mpiara-manidina ny serana tsambo sy ny toeram-piatsoana ny fiarakodia miazon'ny faritra. Tsy azo ataon'ny zotra mpiara-manidina ny mitatitra mpandeha avy any Chine. Maro mpitatitra sy mpiandraikitra arabatra mandeha sambo kosa tokony mampilaza mialoha tompony andraikitra ny mpanao ny serana tsambo iantsonana. Tsy misy hafa toy ny fepetra no raisina tamin'ny pesta ny ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao toy ny misy eny amin'ny fiantsonana ny fiarakodia. Tsy misy ny fanampiana fitaovana manokana, tsy misy ihany koa ny famatsim-bola entina manampy raha sanatria misy ny atokamonina izay mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe alefaiza ireo mety hitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Miariary fa tsy ampy fotodrafitrasa avy amin'ny fanjakana hatrehana izany. Fa anisany mampametra-panontaniana ihany koa ny daty misoratra amin'ny fanambarana nataon'ny ministera ny 3 janoary isika nefa 5 febroary. Efa natao mialoha ve ny fanambarana ary ny andro minisitra vaovao taorian'ny fanovana ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ny 20 janoary teo sady iso fanoratra fotsiny ihany ilay nanao azy ka zatra ny tanam-panao siny efa tsy mamaky intsony dia navoaka avy hatrany ny fanambarana. Sarotra atao ve ny miala amin'ny fahazarana.
Nidangana be ny saran'ny fidirana foriera tao anatin'ilay teti-bolan'ny komina Tananarivohitra izay vao nolaniana teo. Tsy ho voaloha mihitsy io vola io ireo mpamily sendra ny micro ny mpanao gazetiny MBS Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Miteraka resabe mihitsy ity teti-bolan'ny komina Antananarivo renivohitra izay vao nolaniana ity. Fa ankoatran'ilay sanda ny fitsaboana izay nampiakarina 300 isan-jato eny anivon'ny CSB, dia mikaikaka ihany koa amin'izao ny tompona fiara eto Antananarivo renivohitra noho ny fampiakarana ny sara ny vola fanampiny aloha rehefa miditra fourrière. Raha zavaina tsotsotra dia toy izao ity fampiakarana ity. Raha taloha iseo ny fiaranao dia 2,000 ariary ampitombona 7 ampitombona 10 izay manome 9 hetsy ny vola lohanao raha miditra fourrière 10 andro ny fiaranao. Raha ny fitsipika vaovao kosa dia toy izao. Mandoa io droit de fourrière io ihany ianao 9 hetsy ariary, fa mbola mandoa sara ampitaterana amin'ny fiaranao hafa ihany koa mankany amin'ny fourrière izay mitentana 2 hetsy ariary. Mandoa 5 hetsy ariary isan'andro hafa koa ho sara ny fiandrasana amin'ny fiaranao any amin'ny fourrière. Izany hoe droit de fourrière 9 hetsy ariary, miampy ny fitaterana 2 hetsy ariary, ary ny sara ny fiambenana ao anatin'ny 10 andro, 10 hetsy sy 1 tapitrisa ariary izany 10 andro. Dia manome toy izao ny isa 9 sy 7 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ny vola tsy maintsy alohanao raha sanatria ianao miditra fourrière 10 andro. Tsy rariny fa minonanay mpiasa madinika izany hoy ireo mpamily sendranay. Lafo be ko na herintaona raha azo an'izany. Tsy tratra zany raha izany ny fourrière zany. Tena tsy mety aloha ilay izy amin'ny lafony iray satria ilay izy zany hatramin'ny 10 jours no midy ihany ny tomobile dia 10 millions ny sazy alohan'ilay izy. Tonga dia 10 jours mihitsy zany ilay izy midy fa tsy hoe ray andro dia 10 millions vola aloha amin'ilay izy. Dia amin'ny lafony iray aloha ilay izy tena tsy mety satria hainao ihany ny fahasahirana vahoaka amin'izao. Enjakenjana ihany aloha izy ny tena marina. Tena enjakenjana fa tsy haiko fotsiny hoe efa tena raikitra moa zany ilay izy. Le momba an'ilay fourrière aloha zany raha ho anay chauffeur taxi raha hoe 2 hetsy zany ny ray andro mafy zany, tena hoe mafy zany satria na ny karama ringa amin'izao tsy dia hoe hita hoe manahoana fa hita hoe tena mafy le karama fa namanao tsy nefa famonoana kosa zany ngamba ozy raha ohatra hoe 2 hetsy zany ny ray andro tsisy mazaka an'izany, sarotra be tsy vity zany. Amidy hatramin'ny tena fiara amin'izany vao mety ho vity zany raha hoe zany misy. Le resaka fourrière zany iny moa ravitra apetrakin-drareo any tsy afaka dia hoe inona fa tokony ho fantatra fotsiny hoe le vola any amin'ny olona efa kely atao indray izay akana azy. Tokony ho ampiana raha ny vola any amin'ny olona hoe le kely ananan'ilay olona indray no alaina amin'ilay olona. Any ange io fomba io le olona efa sahirana mbola alaina indray ny vola any aminy. Raha ohatra ny drareo tokony ho ataon-drareo ary manao ezaka izy hoe le kely ananan'ilay olona tokony mba ho ampiana hoe inona mba tsy voan'ilay vola any ampelantanany rehefa kely manify dia manify. Zao le vola manify dia manify any ampelantanany indray no tsoahana torina tanteraka. Ahina mpiakatra ny tany kolokolo ihany koa ity fampiakarana ny saran'ny fourrière ity hoy ireo mpamily satria aleonay mandoa vola kely amin'ny misahana ny fifamoivoizana toy izay andoha io vola be io izay tsy ho voalohanay mihitsy. Anisan'ny mahatonga ilay kolokolo zany satria tsy aleo hoe mandoa latsaka izay andohan'izany lafo be zany nefa ianao na anara-dalàna raha mety ahitany zavatra tsy eritreretinao akory mety afourrière-nao ihany. Mampanjaka an'ilay kolokolo ilay izy satria zareo aloha tsy handray 10,000 intsony raha na ohatra izany fa mety hoe vola be koa no alainy izay izy vao handray raha hoe handray ary. Marina mihitsy ny teninao hoe mety ampitombony kolokolo satria arak'izay ihany hoe mety ambanimbany izay ohatra matavoaka any ambadika any dia ny lalana ambany tany tsy fantatra any. Raha tena izay ilay izy hoe 2 hetsy izay ny ray andro dia mety hanjaka ihany ny kolokolo satria aleoko mamety miarivo kely ray alina kely dia vita ilay izy. Toy izay hoe ianao andoa 2 hetsy ny ray andro dia anatin'ny 10 andro zany ianao efa otsinina zany efa tafakatrana amin'ny 10 millions zany sa 10 millions. Tena mafy zany raha amin'ny chauffeur aloha zany. Na ara-dalàna azy izahay hoy hatrany ireo mpamily ireo. Tsy vitsy amin'ny mpitandro ny filaminana misahana amin'ny fifamoivoizana no mody mila vaniny rehefa mampiditra fourrière-nao izay toy ny isan'ny mpandeha ny boîte à pharmacie.
Fanresaka tamin'ny mpanao gazetina ihany koa androany ny Rado Rafalimanana izay nisy vaovao nanaitra ny maro tokoa mantsy mikasika ity mpandraharaha ity izay nisongadina nanaitra ny mpanara-baovao androany. Ny andinindin izay hoety ny Asina Andriamalala eo amin'ny sary Tokira Marolahy. Ao amin'ny sasaka ny herinandro vaovao dia IST2 no nifanesin'ny latsaka avy any amin'ny fanjakana. Taorian'ny filohan'ny Federasion'ny Baolina Kitra Malagasy dia nahazo ny anjarany ihany koa ny Rado Rafalimanana. Tamin'ny alalan'ny hainao manjery sy gazety no nahafantarany ity fandrarana azy tsy voakary Madagasikara ity. Mbola eto Moramanga zay satria nihitsika tany alalan'ny RN44 androandro zay tao fa nisy sampona. Ny zavatra vao maraina teo vao nahafantatra zay mbola eto Moramanga hoe misy an'izany IST zany tamin'ny hainao manjery tamin'ny gazety Midi Madagasikara. Dia tsy malala mihitsy ny aloha zany hoe inona ny zavatra tonga ny IST fa rehefa tonga ny Antananarivo angambany dia hojerena hoe inona moa ny antony. Ny firesako azy tsy afaky ny aninavina satria fantatrareo angambany fa mety ilay resaka gendarmerie izay misy communication tsy mitombona izay nataony zareo momba ny rela zay ny fananao vaky barrage ny zareo ny tenako sy ny délégation niaraka tamiko naiky hanamonina nitsaka gendarme zavatra tsisy mitombona naray ary ny zavatra antrangatany nefany dia zavatra tsy misy satria nisy barrage farany nataon'ireo ary barrage io no tonga dia nanendrikendrika angambany tsy fantatro na misy ifandraisany amin'ireny zavatra eny satria efa nanazava mihitsy zahay ary ny vidéo rehetra ny lalana nalehany eny moa zany dia en live vidéo izay nalefa amin'ny réseaux sociaux dia tokony mahazo zareo an-tsaina hoe ohatrany ahoana zany famarinana zany. Ny ankoatran'izay angambany hoe momba ny IST tsy manakambara mihitsy ny hatreto ny andraisako anazy manahirana fotsiny mampalahelo satria ny zavatra mampalahelo dia ny tenako tokony andeha angianany Dubai dia hikarakara n'ilay mbola fanampiana ho an'ireo trabona izay efa nampanatenainay izay satria miandry l'autorisation avy amin'ny fanjakana mahefa fotsiny izay. Resaka raharam-pitsarana no anoizantsika ny vaovao zao amin'ity androany ity dia anisany nampisahotaka ny tao amin'ny Fokontany Mandrosoa Ivato. Ratsahivina dia 3 lahy no milaza ho zanak'olona ambony sy zanaka manamboninahitra no namonolona tsy amin'ny antony teny amin'ny Fokontany Mandrosoa Ivato io. Ny andinindin izay hoety ny Asina Andriamalala sy Tokira Marolahy any. Nahazo fahafahana vonjamaika ireo 3 lahy malaza ho mpilahady aman'olona sy mamon'olona tsy amin'ny antony eto Mandrosoa Ivato. Omaly dia efa nisy ny fiainona azy ireo tetsy amin'ny fitsarana ary nivoaka androany ny didy fa miandry fiantsona manaraka indray izy ireo ary nahazo fahafahana vonjamaika ireto voapanga. Amin'ny fitsarana zany tompoko tsy nahafapo anay le izy satria narirariran zareo zay. Dia ny zavatra angatahanay zany amin'ireo mpitsara ao amin'ny tribonaly mihitsy zany angatahanay hoe mba mananjanaka ohatranay ry zareo. Dia mba tadiavinay zany hoe ny zavatra marina mihitsy zany hoe tokony avoakan zareo fa tsy hoe akory hoe zay olona mahavoalovola sy zay miseho hoe manambola dia hoe ho afaka daholo. Nefa le zavatra ataon'zareo fampiororona amin'ny fokotany misy anay na ny olona amin'ny fokotany misy anay ary tsy afaka mivoaka mihitsy, tsy afaka mivoaka satria amin'le fampiororona ataon'zalahy dia lasa matahotra an'zareo. Betsaka be zao ny olona amin'le fokotany misy anay hoe te hijoro vavolombela ary te hitory an'zareo aty fa noho le tsindry azo lena ataon'zareo dia tsy afaka mijoro eto mihitsy le olona fa matahotra an'zareo fa hoe mahalala olona ambony ry zareo. Mbola miorooro sy matahotra an'ireo 3 lahy ny mponina eny Mandrosoa Ivato amin'izao fotoana izao ka mangataka ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra ireo niaran'ny famonoana sy ny fanakorontanana hijery akaiky ity raharaha ity. Ary ny zavatra angatahanay zany amin'ny mpitondra fanjakana mba mangataka zay hoe ho fongorana reo bandy ireo. Ary zay koa nefa tsy anaiky hatramin'ny farany ninona zany atao amin'ny fitondram-panjakana ninona ny ataony ao amin'ny tribonaly ny fitorianay tsy maintsy ho tohizanay foana fa fangatahana ny anay tompoko raha mba azo atao hoe mba ho fongorana reo bandy ireo fa efa miseho mafia loatra amin'ny fokotany misy anay. Fa manomboka mipotra tsikelikely ihany koa amin'izao ireo olona hiarany tsindry azo lena sy fampiororona ary fanararotana ataon'ireo mpitandro ny filaminana any Toamasina any. Nitafa tamin'ny mpanao gazety androany izy ireo izay olon-tsotra voakasiky ny alatra atao amin'ny tao Toamasina tao. Ravira Zafy Mahenina sy Tahiriny Aina.
Very fanambola vely Ramatoa Aveline hanaovan'ny zandary Tomasina Pitolo ny toeram-ponenany masy fandrahoana nisy ny mpanofany tranony no niresaka tany ilay nitombony Zandarmaria. Tompona ndraiky ndraiky amizay zavatra mahazo zay fa za tamatavy be mijaly nagnaton'ny préfecture anay zany taraigny ao izy préfet anao tsy miala efa tany titre borné aminao io tsy mafaka ninina rehefa fandrahoana zay fa anao za miala nefa mety mihoapampagna zay zavatra mahazo ana tsy zako zegny matonga zaho mandeha manetraka fitarahigna aminjare ty ambony fa tsy haiko tsony zegny ny ataoko ary manomboka eto zare zegny afa manao menasy aminay manomboka eto apetrako manampefana raha misy zavatra mahazo anay zare tomponampo eza toeram-ponenako aza tsy hiala na tongisy zare bulldozer dia tsy maintsy hoandry ny tokotany aka zay fa za tsy hialako tsy raha tifirin'zare basika maty tsy hialako mihitsy za tanoko io za nagnajary anio nagnamentombola anio valera koa esa andeha fronoko zay zavatra vita karaha izy azo nefa ny afa manoko hitra agnatin'ny lehibe. 7:70 centiara andrefin'ny tany raha mirakitra ao anatin'ny atota taratasy manamarina izany manay ny fisiany firesina tsokombakoban'ny zandary manamboninaitra sy lehibe ny distrika ao an-toerana ny fianakaviana. Le tsindry azo legna ataondre zandarma reo tsara zany arahin'ny lehibe aty maso fa moapampana loatra ilay raha ataonjareo zany hoe officier supérieur zare manao ny abibiagna io ka eritreretitsika zany ny fahasahian'ilay zandarma madinika zany fanaovana tsindry azo legna ny vahoaka ny Tamatavy ka mahatonga anay maro tonga ty ray aman-drenireo mba ampiseho ny alahelo fa ohatrany tsy an-tanan-dehibe misy anay koa fa ohatrany agnaty ala anay tsisy manelingelina fa an-tanan-dehibe zany zandarma tonga na ny fianaran'ny zaza maro le olo mikoapo marary amin'ny afitsiko re zandarma reo. Le zandarma ne zany masahy satria ibokotra hoe tinjare mireare ao ary ny lehibenjareo indrindra zany ny mampirisika anjare manao ny raharaha io. Rehefa anjakana Tamatavy ny heverinay paraitsy kombakomba amin'io fandravana io. Fananao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny ben'ny tanàna Penjerandrenarsoa teny Vatoteny napafantatra ny hetsika ho fampandrosoana ity commune ity ny tenany. Eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Tsy miandry ny olona ho tratran'ny coronavirus fa avy hatrany dia misoroka ny tompona ndraiky teo anivon'ny commune Ivato. Amin'ny mahavavadin'ny Madagasikara ny eto anatin'ny commune Ivato dia mailo hatrany ny commune sy ny mponina eto amin'ny fidiran'ny valanaretina coronavirus rehefa mandray andraikitra amin'izany moa ny fitondram-panjakana dia miara-miasa tanteraka amin'izay fitsipika apetraka ry zareo ny ato anatin'ny commune Ivato mba hitandrona izay resaka fahasalamana izay. Ihany ny hetsika maro fisorohana ny aretina fa tsy mitsahatra ny manohy ny asany ihany koa ny ben'ny tanàna tsy mamela angaia ireo trabona ao amin'ity faritra ity ny tompona andraikitra. Ny rahantsika nahita fa nisy ihany koa ny orana marobe izay tonga teto amintsika ny rivodoza izany ary tato anatin'ity commune Ivato ity marina fa tsy misy ny trabona fa sahirana kosa ny mponina noho ny tanimbary izay dibo-drano ny volo simba dia amin'ny mampitatana ny tena izay tafapetraka ato anatin'ity commune ity indray dia anolotra fanampiana ho an'ny mponina mahatratratra any amin'ny 510 ano any ny commune Ivato ao ny paty ao ny vary ao ny savony ao ny labozia izay misy ireo heverina hoe fokotany tena vomafy no entina ho ampianay aloha amin'izany fanampiana izany. Ny fizarana dia tsy ho angonina ny olona fa tetezana tokantrano izany hoe dondomina isam-baravarana dia omena nireny fanampiana ireny ny olona mba tsy apitapita tanana hoe aty amin'ny ty commune ity hoe misy olona hampandreketina azy fa dihidina tseritra mihitsy mety isy ny fanontaniana fa maninona ny tsy aterina eny anivon'ny BNGRC fa eto aloha zay akaiky dia akaiky le olona dia mba vaza mihetsika aloha no azo ilazana azy no anampianay ireo mponina ato anatin'ity commune. Vaovao teny amin'ny lapana Nosikely sy teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teny dia nivoaka androany ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny HCC momba ny fitoriana napetraky ny filohan'ny anteny Merandoolona Rivo Rakotovao. Momba ireo didy tsy volana na ordonnance izay navoaka ny filohan'ny Repoblika saingy tsy nampandalovina teny amin'ny anteny Merarotonta izany. Nanomerary ny fitoriana nataon'ny Rivo Rakotovao ny HCC azo raisina ary mitombina ny fitoriana hoy ny fanambarany HCC tariny Jean-Éric Rakotoarisoa.
tsy maintsy ampandalovina ho ankatoavina eo anivon'ny antenimera rotonta ireo didy tsy volan'ireo raha tsy izany dia mety tsy azo ampiarina intsony. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray alohan'ny amaranana ny vaovao dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa androany ny syndicat-ny Fisemare hitambaran'ireo mpiasa anatina orinasa. Nanao jeritodika izy ireo tamin'ny toy ny fanao isan-taona. Asin'Andre Malala sy Tokira Marolany nanao ny fanadihadiana. Nahatratra arivo mahery ireo atota taratasy tonga teny amin'ny syndicat-ny Fisemare. Iray amin'ireo syndicat mijoro saha sy miady ho an'ny tombotsoan'ny mpiasa malagasy izy io. Efa manomboka samitory eny anivon'ny syndicat amin'izao fotoana izao ireo mpiasa izay iarany atsonjay eny amin'ny toeram-piasana maro samihafa. Ny verimberina angambany dia mahakasika ny traitement mpiasa eny anivon'ny toeram-piasana. Faharoa mahakasika ny fandroahana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna. Ary ny fahatelo tsy fanajana ny karama farany ambany. Ary ny farany dia mbola betsaka ihany koa ny orinasa izay tsy mampiditra ny mpiasany eny anivon'ny KNAPS sy ny SME. Zany hoe zany misy ny orinasa sasany tena tsy affilié mihitsy le mpiasa. Misy ny orinasa affilié ndray fa tsy cotisé. Zany hoe zany tsy andaovany cotisation. Reo zany ny olana verimberina. Ao ihany koa ny temporaire lavareny. Misy orinasa tena farak'izay ngeza mampiasa betsaka mbola manao an'io temporaire lavareny io. Misy mpiasa efa 10 taona, efa 10 taona la temporaire. Zany hoe zany tsy misy le asa maharitra zay sy asa mendrika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa betsaka kokoa ny orinasa tsy manara-dalàna noho ny orinasa manara-dalàna. Natao androany ny jeritodika tamin'ny asa vitan'ny Fisemare ary nomarina tamin'ny fanomezan-dra tao amin'ny hôpitaly HRA izany. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa no antsika manakatana tanteraka ny vaovao amin'ity alina ity. Fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity fa dia lany ny stokna arovavana cache-bouche any amina firenena matanjaka maro toa ny Japon. Entina aminao ihany koa ny andindininy lahatenin'ny filoha Amerikanina Donald Trump. Fantelo no nandray fitenenana ny filoha Amerikanina teo anivon'ny Sénat sy volana tsy ahatonga amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ao États-Unis niendrika sady ho propagande ny fomba nanatanterahany ny fandraisam-pitenenany. Zavantranga omaly manoloana ny faharesenana azy ny vondrona politika demokratika tao Iowa dia nanao fanambarana mendrika fanarabiana ny filoha Amerikanina isambady kely indrindra no azony antoko demokrata tany Iowa nahazo ainy Donald Trump tamin'izany. Tsy misy mandeha amin'izay aloha ny fitantanana ny antoko demokrata hoy izy ny an'olona afaka mitaka sy manantena fandresena goavana ny Iowa dia i Trump. Atsapatanana noho izany ny fisarasarahana misy eo amin'ny firenena Amerikanina amin'izao raha ny lafin'ny politika sy ny sokajin'olona no resahana ho hiatrany Donald Trump atao anatin'ny lahateny izay nataony. Tsondraisin'i Donald Trump moa ny tana Nancy Pelosi avy amin'ny demokraty. Atao reny fiandraisam-pitenenana kosa no rovitin'ny Nancy Pelosi ny taratasy iray mirakitra ny lahateny nentin'ny filoha Amerikanina. Maro avy amin'ny demokraty raha teo no tsy nanatrika ny omaly Donald Trump izay tsy voazongozona amin'ny toerany aloha. Any Japon kosa indray atahorana ho lany tanteraka ny arovavana cache-bouche no nitahotry ny aretina coronavirus. Maro amin'ireo firenena Europeana ihany koa no manay amin'izay tsy fahampiana izay. Sold out izay no mipetraka eo amin'ny varavarany ankamaroan'ireo fivarotam-panafody sy ny mety ahitana ity karazana fitaovana iray ento miaro ity. Hatramin'ny nanomboa ny fiparitahan'ny aretina coronavirus ny tombo ny fanjifan'ny olona ny cache-bouche ato anatin'ny folo andro niakatra 20 isanjato ny varotra. Mpivarotra maromaro no voatety fa mahita teo aloha raha satroka kosa izany amin'izao fotoana izao no tsy fahampiana. Raha ny salanisa nivoaka ny taona 2024 ny teti-pidy 5.3 miliara yen na 300 tapitrisa euro ny masaka novidiana ka 5.5 miliara isa no azo tamin'izany ho an'ny Japon fotsiny. Tsivina fa 10 no namony ihany hatramin'ny androany tany Chine. Olira ihany koa no fantatra fa namony ihany tany Hong Kong vokatry ny fiparitahany aretina coronavirus tsy lazaina intsony ireo mety mitondra ny tsimoka aretina manerana izao tontolo izao.
aretina mampivarahontsana sy mandingana olona maro ny coronavirus antenaina ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana malagasy manoloana izany. Dia tapitra ihany koa ny vaovao tamin'ity alina ity tombo kilasy tomboko vavy isaorana finoatraneno tany tokantrano. Nianaraka ny vaovao ny MBS mankasitraka ny teknisianina ny mpanao gazety ny farimbona ny aran'ny salahy ihany koa ny tenako mametraka ny mandrapatafa ho amin'ny manaraka indray samby tony Andriamanitra.